lehibe dia lehibe mihitsy indray no androsoana eny anatin'ny tokantranontsika tsiray avy sy ny telefonantsika rehetra na ny fitaovana izay andraisantsika an'izao fandaharana izao dia faly irahabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fiadanan'ny tompo amin'isa tokantrano sy ny sambatan'olona izay tonga eto indray androany nandray ny antson'Andriamanitra ary tsy mba nanao an'izany ho any aoriana fa nametraka an'izany ho laharam-pameana nametraka an'izany antso izany ho lohalalana tonga eto androany hideran'Andriamanitra ry havana. Nahoana moa izany no miteny hoe lohalalana satria tsy ny fandanana teto reriny ny antso antsika androany, tsy Jesosy reriny ny antso antsika rehefa sabata ohatran'izao, fa miantso antsika daholo ry havana ny zavatra maro samihafa, ny adidy isan-karazany, ny raharaha isan-karazany, ny olana isan-karazany. Eny ry havana malala, mety ny fifaliana koa aza isan-karazany. Any ambadika any dia miantso antsika fa isaorana an'i Jesosy raha tonga eto ianao androany. Fa na hery vaika teo amintsika ny antson'Andriamanitra dia nataonao izy ianao hoe lohalarana amiko Jehovah ny aona aminao ty androany ty. Ary tsy misy zavatra afaka anakalozako an'izao andro izao ka tsy vavahako eto anatrehanao. Tsara Jehovah ry havana malala. Ny olona anankiray mahatsapa an'izany dia tonga eto androany. Ny olona tia azy dia tonga eto androany. Ny olona tena tia azy amin'ny fony dia mivavaka aminy, mitandrina ny ditiny. Tsy tonga eto ihany rehefa angataka, tsy mivavaka ihany rehefa ao anatina fahoriana ka mila azy, fa tonga eto ihany koa na dia efa nitahina azy, tonga eto ihany koa na dia mbola tsy nahazo ninina koa azy dia hitera azy satria tia azy. Ao anatin'izany olona izany anetsika rehetrarehetra reto androany. Ary inoko ry havana malala fa mbola havelan'Andriamanitra mihitsy andeha izao fotoana izao, izao fandaharana izao, satria sitrak'Andriamanitra ny ahatongavanao mbola hanome voninahitra azy androany. Tena sitrak'Andriamanitra. Ary indrindra tena sitrak'Andriamanitra no mbola iaonantsika, iarahantsika mivavaka eto. Afaka mivavaka daholo tsika ireo na dia amin'ny toerana samy misy antsika any azy. Ianao any an-tokantrano, za aty amin'ny misy any. Afaka samy mandoaly tsika, afaka samy mivavaka tsika. Fa mbola sitrak'Andriamanitra ny siny ny fiarahantsika mivavaka. Fiarahantsika manandram-peo eto androany. Matoa mbola avelan'Andriamanitra mandeha izao fandaharana izao. Tsy misy sakana. Dia satria ry havana, sitrapony izao fotoana izao androany. Anaovan'ny olona zavatra ratsy izao tambajotra-tserasera izao. Betsaka ny zavatra mitranga eto, faratsiny isan-karazany. Fa toa ohatrany tsy mampanina an'Andriamanitra izany. Tsy avelan'Andriamanitra ho tapaka ihany eo. Satria misy olona vitsivitsy ao, tsy mba zany ny zavatra ataony ao. Tsy ahitana zavatra ratsy, fa zavatra mety aminy, sitrapony no ataon'izany olona izany. Dia hozy Andriamanitra hoe aleo aloha avelako andeha ihany satria tsy ilay ratsy no jereko fa ilay tsara. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana. Mbola mandeha ny connexion any amin'ny toerana misy anao any. Manana telefôna tsika any amin'ny toerana misy antsika any, ahafahantsika miara-mivavaka eto androany. Andaontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Andaontsika hideran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ry havana. Na dia ny amin'ny fahatongavantsika eto ihany azy dia fahampitenanao androany misaotra Jesosy. Fa tonga eto androany. Raha nisy moa ilay teto ka tsy nanana connexion ianao, dia tsy afaka niaraka teto ihany any antsika. Nanana connexion nareo ka tsy nisy koa ny connexion taty aminay, dia mbola tsy afaka niaraka teto ihany koa tsika. Fa nataon'Andriamanitra ny lamina ny zavatra rehetra ahafahantsika manome voninahitra azy androany. Asitraka ao dia andaontsika rehetra hivavaka. Misaotra an'Andriamanitra indray fa tonga ny sabata e. Misaotra an'Andriamanitra indray fa tonga ilay andro anankiray fiankofany, fanomezana azy izay tokony ho anazy. Halleluia. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny ty andro androany ity. Manome voninahitra ny anaranao izay satria tsara ianao. Ianao ilay sady tsara no be voninahitra no teraina eto androany. Ianao ilay sady tsara no mahery no mene voninahitra eto androany. Ianao ilay sady lehibe no masina
Miankufa na eto-androany Jehovah Andriamanitra. Tsy manana afa-tsy anao zay. Tsy manana Andriamanitra hafa afa-tsy anao zay Jehovah Andriamanitra. Porofon'izany fahatongavana eto-androany. Ataonay aloha arana ity sabata ity satria ianao reny ihany Andriamanitra ivafanay. Ianao reny miankofanay. Reny Jehovah. Ianao reny no fantatra efa mahavitanay. Ianao reny no fantatra efa avo indrindra sady lehibe. Masina indrindra tokony zavatra rehetra fa efa nanandatra izay ty an-tany eo ampelantananao Jesosy. Ianao namorona zao rehetra zao araka ny sitraponao, araka ny mety taminao Jehovah Andriamanitra. Efa hisandratra eto ilay anaranao sy ny mombana rehetra amin'ity sabata ity. Fa anandratra anao ilay zao fandarana izao. Anatrakanao amin'ny fiarahamoninahitra, anatrakanao amin'ny fiarahamavo. Ty fandarana ny Jesosy ny vangana rehetra tokatranao, nisokatra eo anoloanao amin'ity androany ity. Anandram-peo izay itoeranao Jehovah.
Jehovandriamanitra ny azonay atao androany mandohalika azonay atao androany mekovaka mety ny zavatra tsy azonay atao any ivelany any tsy vitan'ny herinay any ivelany any Jehova fa ny azonay atao androany tonga eto anatrehanao ekoaka sy anome voninahitra anao iteranao hanandratra anao eny Jehovandriamanitra mety tsy mitovy daholo enge antony atongavana eto tsy mitovy ny nenanay tamin'ny nenemaniny Jehova misy olona tena nitahinao dia tena mendrika mihitsy tena nome voninahitra anao tokoa fa misy olona eto Andriamanitra mety nandalo ahy mety tena ny zavatra mitranga tokoa tamin'ny nenemaniny fa androany tsy hanakana anay izany rehetra izany fa atongavana eto anatrehanao izany amen na Jesosy malala Maria avana malala rehefa nahitan'i Jesosy tonga izy tonga fotsiny izy tonga Jesosy zao zavatra atao anatin'ny sainy Jesosy io ekoaka amen sandatry Maria kosa zavatra mbola ho ataony ho atsangany ve Lazarosy sa tsy ho atsangany inona zavatra ho ataon'i Jesosy raha ny tokony ho izy Jesosy tokony homena tsiny ny tonga teo tokony homenomenomana tokony ho tenena mihitsy fa taiza ianao Jesosy mbola voanarany Lazarosy dia niantso anao zay taiza ianao zao vao tonga tokony izany ny zavatra hivoaka ny vavany tokony Jesosy tena homena tsiny no tonga teo Maria tamin'ny fotoana io faravana Maria tsy nisafidy anome tsiny izy fa zao ny zavatra atao anatiny Jesosy io zavatra ataoko dia zao ekoaka foana na inona zavatra ataony na inona na anao zavatra izy na tsy anao Lazarosy efa maty efa voalevona efa niapasana efa maimbo fa Jesosy mbola velona Jesosy mbola io mbola hitako io izy ny ataoko androany dia ekoaka eo anatrehana hanome voninahitra azy satria mendrika azy fonja tao anatina fahoriana Maria ravana olona mbola vavina mpaherezina ny olona rehetra tao an-tranony daholo nampionina azy satria vao maty ny anadahany fa nialany ny vahoaka rehefa nahitan'i Jesosy izy dia nilozany olona rehetra nampionina azy tao an-trano fantany fa tsy ireo olona ireo no ilainy tsy ireo olona ireo no afaka ampitony azy fa tonga le anankiray le tsara indrindra le mendrika indrindra inona ilainy atonina inona ilainy hita inona ilainy ankofana somena voninahitra satria fantany fa ao amin'io Jesosy io na anangana Lazarosy na tsy anangana fantatro fa io ihany mahay mampahery fampaherezana zavatra faratapony andrasamy Maria tamin'ny fotoana io rafana Maria tsy nafantatra izay ho ataon'i Jesosy rehefa niala tany amin'ny toerana nisy azy Jesosy dia niteny tampianatra andaotsika hamohan'i Lazarosy sakaizantsika fa Maria tsy nahalala an'izany ny mpianatra ny nahalala fa Maria tsy nahalala fa zao fotsiny tao an-tsainy fampaherezana faratapony azoko amin'ity lehilahy ty za teteny aminao fampaherezana ve ny azony Maria ny teny fotsiny fe Jesosy hoe mahereza ranabary nitsangana ao fa sitraniko mifonao ao fa esoriko ny alahelonao zany ve ny zavatra natao tsy rehefa mihoatra lavitra hozy izy Jesosy aiza ny nandefenanareo azy aiza ny nandefenana azy amen hanao zavatra hozy izy Jesosy hitako loatra ny fitiavanao ary Maria hitako loatra ny fitiavanareo tsy vitako ny angina fotsiny amin'izao nakasika ny fony Jesosy nataony Maria ry hafana malala androantsika anao mahiteny izy Jesosy aseho iny finahitra iatozany vany koakaminazy fantako fotony faretenao amen Jesosy Chana
Ahitany voninahitra Andriamanitra ianao hoe iza ny havana tsy te ahitany izany, iza tsy te ahitany izany. Raha te ahitany voninahitra Andriamanitra ianao dia omeo voninahitra izy, omeo azy fotsiny voninahitra izay tokony ho azy. Any olona mpanome voninahitra n'Andriamanitra ihany afaka ahitany voninahitra. Amen. Ny voninahitra Jehovah tsy omeko ny hafa. Halleluja. Ianao ingeny havana efa nanaovan'Andriamanitra zavatra be dia be ianao teo amin'ny fiainanao. Hitanao mahatonga zanak'Israely isaky ny misy ady ny zanak'Israely na nanompo sambo takininona azy, na dia nandeha nanangana sarivongana takiny ahoana, isaky ny misy ady ny zanak'Israely tsy maintsy mahatsiaro an'i Jehovah, satria efa betsaka ny zavatra nataon'i Jehovah tany. Tsy maintsy tsaroana foana hoe iza moa le nanokatra ranomasina mena, iza moa le nandatsaka nanome loza amin'ny folo tany Egipta, iza moa le nitondra antsika tany an'efitra, iza le nanome antsika sakafo sy rano, iza le nampandresy antsika tamin'ny fahavalo. Dia mahatsiaro ny zanak'Israely ohatrany tsy tia sambo ity le izy, ohatrany tsy tia zavatra ivavahantsika ity a. Fa Jehovah lasa ny zanak'Israely miferina satria mahatsiaro efa nanaovan'Andriamanitra zavatra. Tsy kireto ry avy, efa nanaovan'Andriamanitra fahagagantsika, efa nomena ara-pahitan'Andriamanitra tsika ny heriny, tsika tsy sahay avy reto androany. Zany ingeny mahatonga antsika tonga eto na dia ny teny reny nisofintsika isan'andro eto azy, ny zavatra fantatsika momba n'Andriamanitra azy, dia efa fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ry havana malala, mba manahoana ny fahitanao an'izany hoe Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao izany? Ahoana ry havana? Nandretsika mora manadino, ny zanak'Israely tena manadino, efa tonga any amin'ny fanompo-tsampy mihitsy vao tsaroany. Andao hiverina aingana. Fa eo Jehovah nanao zava-mahagaga tamintsika. Fa tsika aza manaiky ho lasa lavitra voahatsiaro ry havana malala. Raha misy zavatra lalovanao androany, aza manaiky ianao ho sanatria efa lasa nalavitra any ianao voatsaronao. Fakay moa Jehovah eo. Antsika androany iteny ry havana. Sainsainao anatin'ity izy ity ny zavatra nataon'Andriamanitra taminao. Afaka hitenenao androany mahatalanjona ianao androany. Amen.
Isanandro zay ny amin'ny asany tananao Jehovah-Andriamanitra. Saravana mandeha eny an-dalana eny aho, mahita ny voninkazo mamelana eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny ahako, dia tsara tarehy. Ho zaho endry Jehovah, mideranao ange zao reo mamoaka ny tsara rehetra eo aminy, reo voninkazo reo mamoaka ny tsara ny aminy, hiderana an'Andriamanitra mampiseho Jehovah ndreto izay fa mamelana. Jereo ie zany atsaranao nomenao anay. Halleluja. Farafahakeliny indray mandeha isan-taona, reny voninkazo tsara tarehy reny mamelana mahafinaritra, mampiseho ny tsarany aminy izy mba hiderana an'Andriamanitra rehefa. Halleluja. Misy vonikely be dehibe eto aminay eto, dia tena feno, indrindra rehefa mafana ohatra zao ny andro dia daholo zareo eo an-tokotany eo, dia mitabataba be mihitsy. Misy fotoana tena mitabataba ao anatin'io hazo io zareo, dia enina mihitsy hoe miresaka, dia lasa nisaka inona ary zao ny zavatra resahatra zareo reo. Izao endry Jehovah, sambatra ange reo vorony reo, faly misakafo, mideranao reo Andriamanitra. Aiza ho aiza amin'izany izay zanak'olombelona izay noforoninao ho tsara indrindra, asan'ny tananao nasena nanjaka amin'ny zavatra rehetra. Mba aiza ho aiza Jehovah ny fidiarana eno, mba hampive Andriamanitra ny zavatra ataonay ianao, raha ny zavatra nataonao anay Jehovah. Aiza ho aiza ravana, raha mandinika zava-boary ohatran'izany ianao dia mahita an'izany, dia mba antanio ny tenanao. Aiza ho aiza sika ravana, mba manahoana ny fidirantsika an'Andriamanitra, manahoana mba fitenenantsika amin'ny Jehovah hoe tsara nge Jehovah nanaovanao anaty hitindray amin'ny seho eto anatrehanao. Isa-tsabata isika araka ny tenkanao eny ny voninkazo, farafakely indray mandeha isan-taona izy miseho ny fahatsarany ao anatrehan'Andriamanitra. Fa isika nomen'Andriamanitra ny sabata isika ravana, ozy izy hoe manamasina ny andro sabata, eo tsika no miseho eo anatrehana, mampiseho koa tsika fa tsara nge Jehovah nanaovanao anay, hideranao zay Andriamanitra. Ny fahasalamana tsara tarehy nomenanao io, ny hery sy ny tanjaka mahafinaritra nomenanao io, ny vatana mety tsara miringa tsara nomenanao io, io feonao tsara miteny tsara io, eto eo anatrehan'Andriamanitra. Teneno hoe Jehovah tena tsara. Tsika ravana malala, ny olona anankiray rehefa feno an'Andriamanitra ny fiainany dia afaka mandinika ny zavatra rehetra ohatr'izany izy. Izay rehetra lehany, izay rehetra hitany dia ahitany mahakasika an'Andriamanitra foana, dia mahakasika ny fo. Da tsika androany tena feno ianao a Jesosy, feno an'Andriamanitra ny fonao, aza fenona zavatra hafa nge ny fonao hoe tena afaka maniditra any mihitsy ianao amin'ny zavatra izay mety hanimbanao,
fa voay ho an'Andriamanitra ny fotsika lavana malala. Antsika andrany teny Jesosy afeno ianao ny foko. Antsika fotsika rehetra andrany raha io ny fahafenonao no tanjako, feno ianao ny foko.
mahafinaritra ho anao Andriamanitra. Tsika rehetrarehetra eto tonga eto androany tsika rehefa tena afaka mitazona an'Andriamanitra amin'ny teniny tazomitsika amin'ny teniny io Jehovah io ianao rehefa laza Andriamanitra tsy hanary ahy tsy hahafoy ahy ianao. Halleluja. Ianao Jesosy nefa miteny hoe mankanesa ty amiko rehetra izay nasafatratra sy mavesatra entana fa za hanome anareo fitsarana. Halleluja. Efa niteny an'izany angenao Jehovah. Salavana misy fotoana tena ataoko vavaka mihitsy zany za Andriamanitra tsy mahalala fatsy ianao ianao ihany angeny nampananteny dia mahatoky anao dia fantatry fa tsy diso fanantenana ao amin'Andriamanitra rehefa manatona azy nge zao ataontsika izao manatanteraka amin'ny teniny Jesosy nge zao ataontsika izao rehefa mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana. Fantatry Jesosy fa tsy maintsy miasa fatratra tsika eto. Fantatry Jesosy fa tsy maintsy mavesatra entana foantsika eto. Ry havana malala dia mankanesa ty ozy izy Jesosy fa izy hanome antsika fitsarana ry havana. Ataontsika androany tena Jesosy mihitsy zay nge Jesosy tonga eto ianao ihany ny antso anay ho tonga eto androany dia mendrandra zavatra fiainy aminao, mendrandra fiadanana, mendrandra fitsarana Jehovah. Halleluja. Mitsahatra ny olo anankiray rehefa insorona daholo ny tamavesatra eny aminy dia asena mipetraka izy dia omena rano izy dia vokisana izy. Halleluja. Dia karakaraina izy. Eto nanaovan'Andriamanitra anao an'izany androany. Atonga eto ianao anatsika hiteny an Jesosy tazomy amin'ny teniny Jesosy ianao ny fitsarako tsy manana fatsy ianao. Amen. Za Jesosy hifikitra aminao tsy manana fatsy ianao ianao ny fitsarako Jesosy. Halleluja. Tupoyala
Antony fiainako feoaminamo asambarako tompoiana tompontsy vonikara tompoiana tompontsy vonikara tompoiana tompontsy vonikara. Amen Jehovah. Akany amin'iza moa zay Jesosy, akany amin'iza moa zay. Ao aminao ihany. Ianao manateny fiainana mandrakizay Jesosy malalo. Ao aminao ihany zay anao afaka mitsahatra. Amen Jesosy. Nisy fotoana nanontaniany Jesosy ny mpianatra. Rehefa nitory teny Jesosy dia tsisy nahazo ny zavatra noteneny Jesosy. Toy izy Jesosy hoe nareo koa fa mba te hiala. Mantso ny 12 lasa satria lasa daholo ny olona rehetra teo. Lasa ny mpianatra rehetra. Rehefa tsy nafantatra zavatra noteneny Jesosy. Ohatra ny teteny hoe tsy hainay zany Jesosy. Aleo izay andefa tsy ny nafantatra izay teneninao. Fa ny 12 lahy hoy Petera manao hoe akany amin'iza moa zay Jesosy. Ianao manana teny fiainana mandrakizay. Anefa le teny aza tsy fantatry Petera akory ny dika. Na izy koa aza nge tsy nahazo. Inona Jesosy ny dika zany hoe ianao no mofonay? Tsisy nahazo an'izany. Fa tsotra ny tenin'ny Petera. Na fantatro zany na tsy fantatro. Na mbola azoko zany na mbola tsy azoko zany teny zany dia tsotra. Za tsy hiala. Satria nahoa nisy teny anankiray tany aloha tany efa azo Petera tsara mihitsy. Hozy izy Jesosy mandrosoa eny amin'ny lalina. Halatsony arato. Halleluja. Teny tsotra zany. Mora azo zany. Ary rehefa nitanterahana dia nisy vokatra. Nakatra avy ny arato. Saika tritra. Feno azan-drano. Amen. Efa hita amin'ny Petera zany rehefa. Hozy Petera hoe anka za tsy hiala aminao zany a Jesosy. Mety tsy ho azoko mihitsy zany teninao zany. Fa tsy hiala aminao a. Fantatro fa ny teny rehetra aloky ny vavanao dia teny fiainana mandrakizay daholo. Ho azoko ihany zany any aoriana fa za tsy hiala aminao. Ravana malala. Mandra-pahoviantsika no hiaraka amin'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra tsy azonao ve izy ianao hiala? Indraindray misy zavatra teneny Jesosy atsika, misy lalana hitondran'Andriamanitra atsika, tsy azontsika. Androany tsy azontsika. Inona ny antony io Jesosy? Dia hiteny antsika hoe hiala. Sa hitenenao hoe akany amin'iza moa zay. Jesosy koa ravana tsy vonona hanala andreo, hanary andreo mpianatra ireo. Jesosy tsy nieritreritra mihitsy hisaraka amin'ireo mpianatra ireo. Ireo nge ny fidiny. Ireo nge tena nitadiaviny. Halleluja. Tsy mieritreritra mihitsy Jesosy hamela andreo irery. Ary Jesosy koa mbola vonona hanazava amin'ireo izay tsy azon'ireo. Na dia tsy zao dia zao azy. Tsy maintsy ho azafainy ihany zany. Fa tsotra fotsiny hifikitra vereo sa tsy hifikitra. Hijanona vereo sa handeha. Zany raha teteny aminao. Ho an'olona anankiray mifikitra. Ho an'olona anankiray riavana miteny. Hoe za Andriamanitra tsy manana afa-tsy aminao a. Ianao reny manana teny fiainana mandrakizay. Dia hifikitra aminao na dia tsy azoko aza androany ny zavatra teneninao. Tsy hanary an'izany olo izany mandrakizay Andriamanitra. Tsy hanary an'izany olo izany mandrakizay Jehovah. Fa hitazona an'izany olo izany mandra-patafitany. Mandra-pahafatiny. Halleluja. Amen. Tiako ampiarezana ampianao mihitsy ty izy ty androany. Mila mbola tsy nataontsika tety izy ty a. Anefa mahafinaritra anazy dia tiako ampiarezana anao androany. Halleluja. Teteny aminao hoe tsy manana
Signore, izy mikarakara sarovea. Hallelujah. Tsy manary anao Jehova, tsy manary anao Jehova. Amaherezo mitsy ny tenanao. Izy efa Ao anaty ela anao a. be Signore, Maherezo tany izany dia tenany tsy manary anao Jehova dia toloha izy tenananao e. mikarakara sarovea. Tsy manary anao Jehova, hitany anao raha totoady sarotro. Hitany loko ny fiainanao rehefa maloke. Tsy foeretany vao mavotsy. Tsy manary anao Jehova, hitany anao raha totoady sarotro. Hitany loko ny fiainanao rehefa maloke. Tsy foeretany vao mavotsy. Tsy manary anao Jehova, tsy manary anao Jehova. Izy efa ela be Signore, izy mikarakara sarovea. Tsy manary anao. Tsy manary anao Jehova. Tukistinao tsy mbola nanary anao. Nafony zany litinanao. Tukistinao tsy mbola nanary anao. Andovana fiainana mandraky izay e. Voalao zay mandalo aty mafy amin'izao fiaina izao. Voalao zay mety tsy mahita vaovana intsony ny fiainana. Tahaka ny fanandramana sy namey no entinao hamakivaky indray amin'ny fiainana izao. Tsy mbola nanary anao zany Jehova. Tsy mbola nanary anao zany Jehova. Tsy manary anao Jehova, tsy manary Signore. Izy efa ela be Signore, izy ufana, izy ufana. Sì manare anao Jehova, sì manare anao Jehova. Se vuoi mangiare mangiare, Signore, 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 Signore. Sì manare anao Jehova. Halleluja. Ianao fa tena tafiditra lalana anatinao mihitsy zany. Tsy manary anao zany Andriamanitra. 300 taona ny zanak'Israely afany tany amin'ny tany Egypta andevo. Mbola tsy adin'Andriamanitra ihany. Ely zany a. Ianao 7 taona ny anadinonao olona anankiray. Tsika aza 70 na 80 taona ny eto dia tapitra. Neny Jehova 300 taona fa tsy adinina. Mbola misy zanako ao izy. Niseho engeny avana zany farao zany. Nanao izay azony natao. Naseho daholy, na fahefana, na hery, na tanjaka, na kalesy, na soavaly. Hatramin'ny harembe vavana volamena na volafotsy. Toa nafahany farao ny teny daholy fa tsy ho afaka eo anatrehana ny zanak'Israely. Ary nahariariny zany.
nasehoany mihitsy ny fahefa afaka manandeva izy satria matanjaka. Fa za teteny aminao rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra, kozy Andriamanitra hidina azy zao dia nivoaka ny zanak'Israely ry havana malala, tsy voatazon'ny Farao na zaza minono anankiray azy. Alleluia. Tsy nisy zanak'Israely voatazon'ny Farao tao Egypte na zaza minono ray azy, ary mbola nanaraka hatramin'ny biby fiompy. Lasa ny zanak'Israely daholo ny fananany, ary mbola nanaraka hatramin'ny fananany Egypte. Mbola nentiny zanak'Israely hatramin'ny volamena sy ny volafotsy nivoaka tao. Alleluia. Tsisy voatazon'ny Farao teo an-tanany ny momba ny zanak'Israely rehetra rehefa nidina azy eo. Za teteny aminao ny fahavalontsika dia misy eo foana izy ahery eo anoloantsika. Tsisy fahavalo tonga dia lefitra aminao zany, fa tsy maintsy isy eo foana izy hoe matanjaka, mifehy, mahery. Fa Jehova mody mankiny izy aloha, mody tsy miteny izy aloha. Fa rehefa tonga ny fotoana anankiray hiteny io Andriamanitra io, hetsika io Andriamanitra io, na ny singambolonao raha tsy voatazon'ny fahavalo. Tsy indray mandeha zany no mitranga. Fa maninontsika tsy ataon'Andriamanitra an'izany? Ny teny fikasana nge havana ho antsika. Ny zanak'Israely nge havana malala tamin'ny alalana teny, ny alohavana teny daholo ny nandehanany zanak'Israely nandresy ny fahavalony. Ianao io alohavana teny ianao. Teny fikasan'Andriamanitra eny aminao. Halleluia. Teny aminao androany hoe tsy misy nina azony devolo fehezina zany eny aminao. Tsy misy azony devolo tazomba zany na singambolonao azy. Teneny mihitsy ny tenanao androany. Amen. Na zaza minono azy tsy azony devolo fehezina. Halleluia. Satria tianao Jesosy. Maherezitsika rehetrarehetra. Halleluia. Nota tsy aza miova. Mi fetundana waira Cita kedisana Falisakwe Mi fetundana waira Cita kedisana Fatawan mati aja Ya farah, efanya mana tadi? Haleluya. Kami lama. Aku kekudi milasakan. Dewali babaku, sembulan ia zakazakan. Ia labarata, citanya mentali sahabatkan. Makanya cimo, rukungan. Pela tanana Ibulang isingaju Aganya cimanana Ketemakan Kawe Navarike Natafapika kawe Kambulang isingaju Agani yang defana Ketinakagan Nampiasan like pahari Hallelujah. Because I'm need to see you.
Denilatsaka Devali Bavato Sambulani Azakazaka Yana Barata Italiane Fale Zavaka Bagane Timo Lukunga Dewa Bela Tanana Kulani Sidayu Aganya Tinanana Tema kawe na tali tema tafapita kawe Pambula nisingai tu Agani andifana Katina gagal Sasa lepahari Timbala muziki Sasa ni Jesu Niure na mafitare mautata Bandara mau sama Niure na mafitare mautata Senyuta Niure na mafitare mausudo Bandara mau sausare Niure na mafitare mausare Senyuta Niure na mafitare mausakai zako Bandara mau sama mako Niure na mafitare maulamago Senyuta Amen, Jesosy malala. Fantatra hoe ravana fa io Andriamanitra antsika io. Tompon-daka fanaovana surprise io. Halleluja. Mahafinaritra n'Andriamanitra mihitsy mahita antsika ilay mioraka be iny. Efa nandray surprise. Amen. Tena tian'Andriamanitra zany. Efa nalefa aloha ny teniny. Dia ilay miandry azy amin'izay tsika. Efa tonga amin'izay ilay izy. Dia misaotisaoty rano trano. Dia faly ange Andriamanitra mahita an'iny ravana malala. Mba fantatrao raha misy surprise ngeza be mbola manin'Andriamanitra antsika. Ary zay rehetra tonga any dia tsy maintsy gaga daholo. Dia teny hoe oay, sao ve ny zavatra nomaninao anahy? Efa tenenina ilay izy fa mbola tsy hita. Misy satroboninahitra ho maninao antsika. Manana fotoanana any an-danitra hontsika. Ao an-trano iray ozy Jesosy dia misy fotoanana maro. Halleluja. Dia mba anisany manana an'izany hontsika. Fa mbola tsy hitantsika mihitsy izany. Fa ho surprise. Ary io ny ngeza indrindra. Sady farany indrindra. Farany ho azontsika ny havana malala. Ary miandry an'io no ataontsika isan'andro eto. Ny valo mavaka ao andraso ihany. Halleluja. Ny fiainanao mitoy ihany. Fa tadidio. Fa misy surprise ngeza be. Andrasantsika ny havana. Dia io toerana izay ho manin'Andriamanitra ho antsika io. Ary tsika rehetrarehetra amin'izany fotoana tsy maintsy samy gaga daholo. Izay olona rehetra tonga any. Na mpaminany lehibe tonga tany. Na mpianatra tonga any. Na ny apôstôly tonga any. Na olon-tsotra tonga any. Dia mitovy daholo samy gaga. Satria zavatra tsy mbola hita hatramin'izay zava-baovao. Dia tsy maintsy ho gaga satria surprise ataon'i Jesosy antsika izany. Ary ange mahatonga antsika mifikitra amin'Andriamanitra. Eto an-tany eto indray ny devoly koa manao surprise. Surprise ratsy. Tapitapika eo misy olana amin'ny fiainanao. Tapitapika eo marary ianao. Tapitapika eo misy zavatra tsy mety ataonao. Tapitapika eo misy ati-tsaina zany tonga aminao. Misy ady lalovanao. Manao surprise koa ny devoly eto. Fa tadidio. Manana zavatra ngeza be ho maninao anao Jesosy.
tsy eto an-tany zany ravana. Ny eto Andriamanitra koa manao surprise eto, mamaolana, manasitra, manao fahagagana. Fangeza lavitra ireo izany no manao atsika. Amen. Halleluja. Sotranao zay fa sambatra angesay manana anao Jesosy malala. Zany rehetrarehetra zany tokoa no manao anay arabe volamena. Fiainana mahafinaritra Jehova. Fantatra loatra mantsy ny zavatra hitsahana eto fa ratsy avoko. Fa efa miteny sady ianao aza matahotra fa hifarana eto ihany zao faharatsiana zao. Any an-danitra tsy misy an'ireny. Fa lazainao mihitsy hoe arabe volamena niany. Fiainana mahafinaritra niany Jesosy. Sambatra izay manana anao.
manantena an'izany foana zay isan'andro dia sambatra satria fohy sy mielina ihany zao androna eto zao fantatra efa tsy ho ela dia ho hitanay izany toerana izany sambatra izay mieritreritra an'izany hoe fitopolo na valopolo tao zay no miaina fijaliana sy fahoriana eto mandalo ady matetika eto fa no mandrakizay anay kosa dia iainanay ao anatin'ny fitsarana fifaliana mandrakizay fahasambarana mandrakizay amen misaotra Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny fotoana teto androany misaotra ny amin'ny fiankofana misaotra Jesosy malalany amin'ny fanatrehanao misaotra fa naheno indray ny fonay hiatrika enemana vaovao zay Andriamanitra anananay antoka fa miaraka aminao zay amin'izany enemana zany anananay antoka fa tsy mba handeha irery zay Jehovah Andriamanitra zay rehetra ataonay dia irahanay aminao ny fanapahan-kevitra irahanay aminao eny Jesosy tsy tompon'ny tenanay zay fa ianao ny tompon'ny tenanay mandritra ny ene manao avy io indray tahiny tsirairay avy zay rehetra tsy ampy teto ianao anampy ianao ameno ny banga Jehovah ianao ane ampitombo zay rehetra voalaza teto tahaka ny mofo dimy sazanano roa araka ny toroteninay Jesosy teto ho ampitombonao zay rehetra voalaza teto mba hoentinay mamakivaky nenema ho ampy anay avokoa zay rehetra ho zaraina eto Andriamanitra dia tsy mba hisy aminay reto diso anjara fa soavana avy aminao fa samy andray nisa tokantrano nisa ambatana manao ny voninahitra manao ny telo saotra Jehovah halleluia amen Considerando,
Halleluja. Tsara treto Jesosy e. Amen. Ilalakiray farandrana anaovako velomantsika rehetrarehetra dia amin'ny herinay tsika mihoneto raha mbola sotoy any amin'ny raha lanitra Jesosy dia mbola mihoneto tsika raha sitrapon'Andriamanitra ka fiainana soamantsara. Ka iny tompontsika rehetra lasaritsika e. Thank you.
Haleluya. Mbola tsy mitsarotra ny misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao anay ny amin'ny fomba anao anay Haleluya. Misaotra anao zay Jesosy malala tam'izay fotoana teto zay ny fotoana izay niderana sy ny ankofana teo anatrehanao Andriamanitra. Isaoranay anao ny fahatotosanay fahatratraranay ihany zao sabata masina izao. Isaoranay anao zay to vahoakanao zay vorolanina izay ara hitandrina sabata amin'ny voninahitra anao anay eto. Anao voninahitra mandrakizay. Dia misaoranay amin'ny fifaliana izay omenao anay amin'izao fotoana izao. Tena tsapanay tena midina mitsotsorika tena anatinay mihitsy zany fifaliana sy fiadanana fitsarana manana anao. Dia raha aza saotra voninahitra napetraka aminao ny tenin'Andriamanitra. Petraka aminao ndray ny teny izay hotoriana androany. Mba tsy ho teny hotononina fotsiny fa teny tena hoe anao ny asany, anatanteraka ny asany anatin'ny fiainana tsirairay avy. Ka tsy nisofinay aheno ihany fa mivatanay andray, ny sainay andray, eny hatramin'ny nofinay rehetrarehetra andray ary fanahinay andray ny amin'ny teninao amin'ny teninao ity. Mitenena Jesosy fa voninahitra anao zay voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Haleluya. Amen. Hotozentsika ihany ilay fiderana mahafinaritra be teo dia andao anao hira anankiray fiderana anankiray tsika izay tsika anohizana ny fiderana. Haleluya. Tongeto ianao androany dia mety miasa saina ianao ahoana reny ho avy ahoana reny momba n'ity zavatra hoatrehany dia tehiteny aminao ary avana malala manao hoe alao adidin'i Jehovah zany rehetrarehetra zany fa ny anjarantsika eto androany dia ny manome voninahitra azy. Mitsangana ary ndao hideran'Andriamanitra andao apetrakintsika amin'Andriamanitra ty fiainantsika ity andao tsika hiteny adidinao Jehovah amin'ny fiainanay. Haleluya. Amen. Itu bawa
Hallelujah, Samachao. Hallelujah, Mindanao. Hallelujah, Samachao. Hallelujah, Mindanao. Haleluya, amin'ny fifarina lehibe indray ny aravanantsika e. De tahiny tompontsika mianakavy a, faly be mahitanareo a. De sabata finaritra ho antsika rehetrarehetra ny a ity sabata izay a ohatra antsika ity androany. Manana finoana fa ninona mety zavatra lalovanao a. De zao no tady idio, tsy mandeha rery ianao. Haleluya. Androany tena tiako mihitsy ianao teny amin'ny tenanao androany a. De teneno ny tenanao ianao nge tsy mandeha rery hoe haleluya. Ny olana misy, ny ady misy. Fa zao miara mandeha aminao Andriamanitra. Haleluya. Miara mandeha aminao Andriamanitra ary tsy amelanao rery a anatin'io adinao io. Tonga soa tahiny tompony Normalalaseny Madagasikara, artiste radio Madagasikara France, Berthe Savary Koety, Nandroso Elisabeth Madagasikara, Razanso Sylvie Koety, Itodinao Elina France, Andrina Suzelle Suisse, Sandolange Sos Koety, tonga soa Berthe Savary Koety, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra, Erika Raky France, Niana Mainso Italie, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, tonga soa daholo tsika mianakavy Marie Angela Dubai, Erika Raky France, Anatania Marisalina Madagasikara. Faly be mahitanareo. Hitsavatra any amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Miandrandra olona anankiroa indray. Haleluya. Amaky tenin'Andriamanitra anao, lavalava ny tenin'Andriamanitra de zarentsika roa. Dia raha misy olona terepana, haleluya. Raha misy olona terepana amaky tenin'Andriamanitra, dia iny a mikantoko rado aky radio a, de afaka miantso nareo a, izay maniry andray anjara amin'ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fandarana ramoka izao. De misokatra ho anao ny micro a, izy no azoto izara-tena olona anankiroa indray amintsika. Ny ten'Andriamanitra atsika androany a, izay hojerentsika de ny tantara voalohany a toko 8 manontolo. Tantara voalohany toko 8 manontolo a. Tonga soa Rahalahy Asan'ny Apôstôly, Ranavavy Suzelle efa mandeha ny fandikateny Angèle Pagès France, eme manambotso France Miriarandriamalala Allemagne, Yama Koety, Fabiola Koety, Noroso Elisabeth Madagasikara, Someo France, Nasimi Madagasikara. Haleluya. Olona anankiroa no ilaitsika mba hamaky tenin'Andriamanitra. De efa niditra ao ny tafiditra voalohany. Aloha azitsika sary. Haleluya. Azitsika sary aloha. Aloha. Zamela aloha nabavy a. Avitsika vetivety ny sariny a. Misy sariny ato. Haleluya. Haleluya. Andao ary a mampandrotsika ry ranabavitsika Ajasika Patitsi a, izy a nitondrantsika anatin'ny vakiteny voalohany, tapany voalohany a. Tantara voalohany toko 8 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 a novakinao a ranabavy Ajasika Patitsi. Tantara voalohany a toko 8 a andininy voalohany ka hatramin'ny 7 a novakinao a, de ny manaraka ao aorianao indray a andininy 10 ka hatramin'ny 7. Ndao ary saotra indrindra. Tainton pasteur. Tahin Jesosy. Misaotra na amin'ny fitenenana pasteur. Ao amin'ny amaky tenin'Andriamanitra sika amin'ny tantara voalohany a
toko fahasivy ambin'ny folo eny toko andininy andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy eny toko niaraka amaky ny teny ary sika rehefa samy nahita an'izay daholo tsika tantara voalohany toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy ny soramandry manao hoe ny nahatonga ny niadian'i Davida tamin'ny Siriana sy ny Amonita ary ny nahareseny azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia maty Naasy mpanjakan'ny taranaky Amona ary ny zanany no nanjaka nandimby azy. Ary hoy Davida any Sisoa any Anona zanaky Naasy aho fa soa no nataony rainy tampoka. Ary Davida naniraka olona hitsapa alahelo azy noho ny amin-drainy. Ary tonga tany amin'ny Anona tany amin'ny tany Amonita ny mpanompony Davida hitsapa alahelo azy. Ary hoy ireo mpanapaka ny taranaky Amona tamin'ny Anona, moa ataonao ho fanajana ny rainao no anirahany Davida hitsapa alahelo anao, fa tsy zasy andrava ary hisafo ny tany va no nalehan'ireo mpanompony ireo aty aminao. Dia nosamboriny Anona mpanompony Davida ka no aratany sady nofolany atreo amin'ny fotopeny ny akanjony ka dia nalefany ody izy. Ary dia nisy lasa nanambara tamin'i Davida izay natao tamin'ireo lehilahy ireo, ary izy naniraka hitsena azy fa afa-baraka loatra izy. Ka dia hoy ny mpanjaka, mitoera any Jeriko aloha ambara-panirin'ny somotrareo vao mody ianareo. Ary noho ny hitan'ny taranaky Amona fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin'i Davida izy, dia naniraka nampanatitra talenta volafotsy 10 akaramamy kalesy sy mpitaingy soavaly any Mesopotamia sy Siriamaka ary Joba Anona sy ny taranaky Amona. Dia nanakarama kalesy 10 amby 3 alina mba amin'ny mpanjakan'ny Maka sy ny olona izy. Ary tonga ireo ka nitoby tandrifin'ny Madeba ary nivory ny taranaky Amona niala tany amin'ny tanànany avy ka tany tamy hiady. Ary noho ny reny Davida zany dia naniraka any Joaba sy ny miaramilany rehetra izy dia ny lehilahy mahery. Ary ny taranaky Amona nivoaka ka nilahatra hiady teo anoloan'ny vavadin'ny tanàna, fa ireo mpanjaka tonga ireo kosa dia nitokana teny antsaha. Amen. Halleluja, mankasitraka indrindranao ranabavy Ajaska Patitsia tao anatin'izay tenin'Andriamanitra tapany voalohany izay. Tonga dia ampandrotsika ny amaky ny tapany faharoa. Halleluja. Tonga dia ampandrotsika ny mamaky ny tapany faharoa dia rehefa tafiditra moa no namaky ny tapany faharoa sady angaviana mba hiteny marite mafimafy kely kokoa rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra raha possible. So dia ambanimbany le feo indraindray. Ao ary Zokiango Lina Rodriguez, ianao indray amaky ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fa 7 azafady indrindra dao ary. Mankasitraka pastela nambe fitenenana dia toy antsika vaky ny teny amin'ny andininy fahafolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe rehefa hitan'i Joaba fa sady teo alohany no teo avony fahavalo dia nifidy olona tamin'ireo voafantona tamin'ny Israely rehetra izy ka nalany aby tamin'ny Siriana. Ary ny olona sisa koa nomeny hoentiny Abisay rahalahy ka dia nilahatra hiady amin'ny taranaky Amona ireo. Ary Joaba raha tsy toako Siriana dia vonjeo aho, fa raha tsy toanao kosa ny taranaky Amona dia ho vonjeko ianao. Mahereza ary ka aoko hitomba anday isika
ho an'ny firenentsika sy ireo tanàna an'Andriamanitsika ary aoka Jehova hanao izay sitrapony. Ary nandroso iady tamin'ny Siriana Joaba sy ny olona nanaraka azy ka dia nandositra ny ala teo alohany ireo ary no nitaranaka fa nandositra ny Siriana dia mba nandositra ny ala teo alohany Abisera lahy Joaba koa izy ka niditra tao an-tanàna ary dia tonga tany Jerosalema Joaba. Ary no niditra Siriana fa resy teo alohan'ny Israely izy dia naniraka olo izy haka Siriana izay tany andafin'ny ony ary Sobaka komandin'ny miaramilany Adarezera no nitarika azy. Ary no nambara tamin'ny Davidy izany dia namory ny Israely rehetra izy ka lasa niditra Jordana dia tonga teo aminy ka nilahatra iady aminy. Ary no nilahatra iady tamin'ny Siriana Davida dia niady taminy ireo fa vaky nandositra teo alohan'ny Israely ny Siriana ka nafatiny teo amin'ny Kaleso 7,000 sy miaramila tongotra 4 tamin'ny Siriana Davida ary matiny koa Sobaka komandin'ny miaramila. Ary no nitandreo nanoany Adarezera fa resy teo alohan'ny Israely izy dia nanao fihavanana tamin'ny Davida izy ka nanompo azy ary tsy nety nanampitaranaky amonatsony ny Siriana. Aleluia, amen. Aleluia be mahakasitraka anareo miravavy aleluia tamin'ny vaky teny nafinaritra misosasosa tsara ary de Andriamanitra manakire pasoavana ne amaly fitianareo de mitombositra de mitombo fasoavana hatrany ry izy mianakavy. Aleluia. Iresaka ady tsika androany ady moa ny fiainatsika de alohantsika iresaka ady androany betsaka mety mandalo ady de alohantsika iresaka ady androany fa sao ny ady tsy resahako anao androany de zao ady afahana manonona fandresena ho anao tovy amaininy zany. Ny ady zay tantarina aminay eto androany tsy ady ampitahotra anao fa ady afahanao mahita fandresena. Aiza moa ravana misy olona andresy nefa tsy ny ady tsy maintsy misy ny ady mba isy mifandresena. Aleluia. Ary rehefa mandresy anao tsy maintsy maty ny fahavalonao. Ny adinao koa zany tsy maintsy misy fahavalonao. Azagaga zany ianao raha misy fahavalo, azagaga raha tojo ady. Fa io ihany ny fomba afahan'Andriamanitra manome anao fandresena sy afahany maneho aminao fa momba anao izy. Araka andresantsika teny ambolo hoe Jehovah nge miara-mandeha aminao. Sotra ranabavy aja sy ranabavy angilintsika tao anaty zay vaky teny zay. De arabaina antsika rehetra zay mbola tsy voaraba. Ranabavy Janine Sandola, ebe manambotsoro, malala Francine, zay mbola tsy voaraba rehetra tao ambony tao arabaina daholo ianareo. Aleluia. Ny voalazany ty teny ty ary raha vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 4 de juin zava-mitranga. I Davida zany maty zany ty mpanjaka tao hoe Nahasy izay mpanjakan'ny Amony taranaky Amony. De tena tamin'ny fomadio mihitsy ravana malala Davida nandeha naniraka mpanompony itsapa alahelo tena tamin'ny fomadio noho ny fahatsapahany Davida fa nisolo fanaovana teo aminazy Nahasy de nandefa n'izy tontolo tena itsapa alahelo tena tsisy ambadika politika fa de tena hoe nandeha nitsapa alahelo. Zao nefa ny olana inona nasetry ny zanaky Nahasy an'izany mpanjaka ny Amony fa nalambaraka. Zao nefa nalambaraka lazay mifapitsikilo zany retolo reto lazay fa mandeha eo mba itsikilo sy ny sisa nefa i Davida tsy nieritreritra an'izany. Nisambory ny anona ny mpanompony Davida. Aleluia. De inona nataony ozy nareo? No aratany aloha ny lohany. Nataony ohatran'ny zao anay zao zany. Ay fa fahambaraka zany zao anay zao. Ny tena marina amin'ity tsy fa fahambaraka akory ny solaloha satria ny solaloha de natiran'ny lohanay mihitsy ny tsy mahavanona volontsolo rehefa mihitsana de lasa sola. Aleluia. Voninahitra koa ny solaloha satria ry Elisa de solaloha, ry Paoly de solaloha. Aleluia. De zay koa mba solaloha. Arety zay zany le afabaraka fa tena tiana lazay eto androany zany no mahatonga antsika vehivavy
tsy manao volo ohatran'izao anay zao fa manalava volo. Fa marinina voalohany zany ianareo vehivavy ampahanareo am'izay ny volonareo. Halleluia. Amen. Fa aikay raha mahatonga anareo saron-doha rehefa mivavaka am'izay fotoana zay dia tsy afa-boninahitra areo, tsy afa-baraka. Fa aikay ny volo aratana. Halleluia. Dia afa-fahambaraka. Rehefa te hanala baraka olona zany, vehivavy am'izay ny resaka eto satria vehivavy no ny solotena no ino zany tandidon'ny fiangonana. Halleluia. Ny vehivavy rehefa ho alam-baraka dia solaina ny lohany. Fa ny vehivavy rehefa miamboninahitra dia lava zay ny volony. Halleluia. Izavy izy ny lava volo eto an-tanàna eto. Izavy izy ny lava volo aminareo. Halleluia. Ankoatran'izay efa hita. Halleluia. Lava ny volonareo. Fa roa nakaraka zany, zavatra roa no tondra fahambaraka teto. No aratana ny volony, dia ny faharoa am'izay no folonany hatreo amin'ny foto-peany akanjony. Ny olona tamin'izany na miaramila dia lava ny akanjony. Eo amin'ny lohalika ny akanjo. Misy an'le zavatra le akanjo ny akanjo hatreo amin'ny lohalika ny akanjony miaramila tamin'izany. Fa rehefa tiana ho alaina baraka zany na dia ny lehilahy azy dia natao teny apoto-pe ny akanjo. Dia fanontaniana zany fahamarinana faharoa, aiza ho aiza zany nareo vehivavy mbola manao mini jupe, aiza ho aiza zany nareo vehivavy mbola manao short kilany apoto-pe sy ino moa tia zipo eny apoto-pe, fa teto na dia miaramila aza afa-baraka rehefa fohy zipo, fohy lampo, fohy akanjo. Halleluia. Fahamarinana faharoa zany ataovy izay mahamendrika sy mahamasina anao fampanopin'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra ianao. Halleluia. Dia zao ny zavatra nitranga manomboka amin'ny andininy fahadimy tena ambaran'i Davida izany. Dia ady nisy lasana nambara tamin'i Davida izay natao tamin'ireo lehilahy reo, ary izy naniraka itsy anazy fa afa-baraka loatra izy. Dia hoy izy tamin'ny mpanjaka taminy, mitoerany Jeriko aloha mandra-paniriony somotra reo vao mody anareo. Ianona dia tia hanala baraka an'ireto olona ireto. Fa Davida indray tia hanarona ny fahafahambaraka. Eto dia mampatsiahy antsika ny toetran'Andriamanitra, ny toetran'i Davida. Rehefa tao amin'ny sahedena, ny anjaanja tao amin'ny sahedena, efa natsiaro hafa-baraka amin'izay Adama sy Eva satria nihinana ny voankazo voarara. Dia izy nanarona ny fitanjahany. Jehovah no namony biby dia nanome azy ireo ny oditry ny biby natafiny azy mba analana ny enatra sy ny fahafahambaraka. Dia kobony ny Davida tany zany tsy navela no hafa-baraka. Ny miaramila ny Davida tsy avela no hafa-baraka zany. Halleluia. Dia mba tahaka izany koa Davida dia tandindon'Andriamanitra. Andriamanitra tsy hamelanao hafa-baraka zany. Mety misy olona eto androany matahotra mihitsy, mieritreritra mihitsy fa ho hafa-baraka. Raha Jehovah miara-mandeha aminao tsy ho alainy baraka zany ianao, na oviana na oviana. Na efa eo amoron'ny fahafahambaraka ianao amin'izao fotoana zao, miaraha aingana amin'ny Jehovah. Fa tsy avelanao hafa-baraka, fa saromany volonelana ianao saromany voninahiny ianao dia tsy hafa-baraka zany. Halleluia. Dia zao amin'izay rehefa lasa tany amin'izay reto reto dia fantatry reto fahavalo, fantatry Anona izay taranaki Amona, mpanjakany taranaki Amona, ny toetran'i Davida. Fa Davida dia tsy manaiky atao toy izany ny miaramilany. Davida dia tsy anaiky ho alaim-baraka tahaka izany ho alam-baraka tahaka izany ny miaramilany. Dia fantatreo zareo fa tsy maintsy hiverina Davida. Fantatreo zareo fa tsy maintsy hetsika Davida. Zay ny toetran'i Davida zay. Halleluia. Ondry ny aza riavana kity an'Leona sy ny bera tsy namelany, maika fa miaramilany. Halleluia. Ianao io tsy avelan'Andriamanitra fa baraka izany ianao. Ary raha nisy efa nanala baraka anao tany aloha tany dia ahita amin'ny Jehovah ireo manomboka androany. Halleluia. Ahita ny Jehovah ireo manomboka androany dia niomana ry zareo. Zao ny fimanana nataon'ny taranaki Amona. Halleluia. Ary no nitany taranaki Amona fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin'i Davida izy dia naniraka
nampanaritra tareta volafotsy arivo anakaramany kalesy pitaitsovaly avy any Mesopotami sy Siria maka ary Zobanona sy ny taranaka amoana. De nanakarama kalesy roa arivo amby telo alina mba amin'ny mpanjaka maka sy ny olona izy ary tonga izy ireo ka nitoby talify Medeba ary nivony taranaka amoana niala tany amin'ny tanànany avy ka tamiady tambatra ny fahavaro naka mercenaire zany a reto taranaka amoana reto ary nampiasa vola mihitsy a nanakarama mercenaire niantso rano foro a de nanakarama mercenaire. Zay taloha tam'izay mbola tany rehefa miady de malaza mihitsy zay terme zay mercenaire de zay be mercenaire tsy azoko tia. Le mercenaire io le namana antsona hoe ndao efa misy miady misy mamonay de tonga daholo. De nanakarama kalesy roa arivo amby telo alina mba mpanjaka maka sy ny olona izy ka tonga teo ka nitoby tandrifiny Medeba ary mivony taranaka amoana iala tany amin'ny tanànany ka avy tamy hiady. Davida amin'io a mbola tsy nioma niady. Davida ngeravana raha ny tena marina tsy hoe olona linady fa Davida de zao zay zany nataon'olona de tsy nieritreritry ny andeha hiady Davida fa reto ny tonga de niomana hiady. Andiny favalo kosa ary reny Davida kosa ary fa hiadiko reny Davida fa mialany miaramila hitareo hoe ny olona le mafy be reny olona mahay miady be reny tsy miady mialoha zany fa le olona le tsy de tena any reny le linady maika tataitry reny fa ny olona tena hoe nianatra niady de amin'ny fotoana tena rehetareo ny olona le nianatra niady reny mihitsy tena manao arimarisy reny tsy mora miady zany reny. Za zany tena nanamana be de be ohatry reny fa reny tsy mora miady efa apetraka ao anatin'ny sainy fa tsy io tsy natao hoe edivana fa natao hirovana tena am'izay. De ny olona tena mafy be zany tsy miadiady foana moramora zany fa miady izy amin'ny fotoana tsy afahana am'izay. Davida mafy be, alleloia, Davida mafy be, Davida tsy nieritreritra zay iady fa reto ny tonga de niomana nanakarama mercenaire to de tonga am'izay be de be. Nondreny Davida zany Davida iady zareo ndao ary kuizina moa ndao ary hozy Davida de niraka Joaba sy miaramila rehetra izy de ny lehilahy mahery. Davida tsy mila mercenaire fa Davida manana lehilahy mahery. Davida zany tsy mila manakarama mpanjaka zany fa Davida manana lehilahy mahery de manana Andriamanitra mahery. Alleluia. De tanao izy ndana miady amreo nareo Joaba eto ny miaramila rehetra eto ny miaramila mahery eto ny lehilahy mahery. Andiny fa sivy amin'ny taranaka amoana nivoaka ka ilahatra iady teo alohan'ny vavadin'ny tanàna fa ireo mpanjaka tonga reo kosa de nitokana tany atsara. De nanao taktika kely zany ry Amona zao nataony ry zareo manoloana tonga ety anafy tonga manoloana ny tanàna fa reo re mpanjaka ny karamainy reo mercenaire rehetrao ary amin'ny tany ary ambadika ary amin'ny any atsa any ambadika zany hoe odidinina zany ry Davida sy ny miaramilany. Andiny fafolo ary efa hitany Joaba fa sady teo anoloany no teo ivoany ny fahavalo de mifidy olona tamin'ireo voafanta tamin'ny Israely rehetra izy ka nalany iady amin'ny Siriana. Alleluia. Ny Siriana zany eto aloha sy ireo mpanjaka maro be de Amona tao arina de zao ny tenen'ny Joaba andaotsika mizara roa ny ray mitodika aty de ny ray mitodika ny arina. Alleluia. Andaozy izy izara roa tsika de nifidy lehilahy anankiray iza ny olona anankiray natokisana andiny fa 1:10 ary ny olona sisa kosa de nomeny hoentiny Abisay rahalahy ka de nilahatra iady tamin'ny taranaka Amona ireo.
da hoe i Joaba tsy nifidy olona hafa fa olona anatokisany olona efa fantany de ny rahalahany ihany de i Abisay zany pirahalaha i Joaba sy Abisay. Alleluia. Tsara fantatrao fa ny sary eto de zao i Davida endrik'Andriamanitra, i Joaba de endriky Jesosy ilay mpitaritafika, ary i Abisay kosa de Aingonirina Rodriguez, i Abisay de Marina Tiana, i Abisay de Rantaririna Marie Charline, i Abisay de Lovely Tina. Alléluia. I Abisay de Antonirina Suzelle, i Abisay de iza koa i Razana Sylvie, i Abisay de Napintso Macrine, i Abisay de Yanjas Kapatici. Alléluia. I Abisay de Miriam Andriamalala. Alléluia. I Abisay de Noémie Fanto. Alléluia. Zay ny sary eto. Taranaka moana ilay mpanjaka vaovao Ianona de tsy iza akory fa Lucifera, de nitondra an'ireo devoly tsy satana rehetra miaramilany iady amin'iza, iady amin'ny Davida, amin'ny fanjakany Davida. Misy ady lalovantsika eto amin'ity tany ity ry havana marana, ady ngeza be ary io ihany ny ady, tsisy afa-tsy io ny ady, fa ny ady rehetra lalovanao de basé amin'io ady daholy. Ny ady rehetra, ny ataky rehetra tonga amintsika de avy any amin'ny anona sy ny mercenairany daholy. Marary ianao, tsisy vola ianao, bloqueny ny arabola, bloqueny ny ara-pahasalamana, akorotany ny ao an-tanàna, akorotany nareo mpivady, ady ray daholy io. Alleluia. Avy any daholy io. Ny sasany avy taloha, sasany avy aoriana, to voadidina ady tsika indraindray. Niatsy mietsika. Fa ny tsy tokony akivy anao, alleluia, de zao. Hitany Davida reo ady reo. Fantary Davida ny fiaingany reo miaramila reo any. Alleluia. Mbola tsy tonga teo koa renge reo e. Mbola voreny Davida hoe zany fa hiala andro zareo. De hozy izy Davida mantsy any Joaba, ndana vono ireo. Halleluia. De ao anao izy Joaba, andao daholy Mikaela sy ny anjelany rehetrarehetra hiaraka amiko. Halleluia. Fa zao hiady tsika. Iza ny divany? Ianona ny Asiri, ny Siriana sy ireo mpanjaka rehetrarehetra. Rehefa tena manao délivrance tsika, asa délivrance, de mahitsika tena mibetsaka ry avana ty miaramila ny satana ty. Nareo rehefa manao délivrance mety mbola tsy hitanao zany hoe misy olona aretina tsy fantatrao zao mihitsy. Metsika kely atao mikibony ato. De iza zany zao nareo io? De miresaka zay zany na fidirinako zay tsy ampambinina ny tamonjazan'io vehivavy io mihitsy. De iny vehivavy iny tsy mety miteraka mihitsy, de gagy ianao hoe misy fanahy zany. De misy olona ndray mianatra be, rehefa kaiky fanadinina marary mafy, de tena hoe tapaizana fa tsisy diplôma na raiky isaky ny examen marary. Inona ndray ny asan'io devoly io? Tsy mahatafita anazy amin'ny fiainana fotsiny. Misy olona ndray mba nandova ihany, mba nomeny ny ray aman-dreny na mana ray aman-dreny zavatra olovainy ihany, fa nenantra. Ohatry hoe tsy mahay mitantana, ohatry hoe tsy mahay mampiasa voly. Fa misy fanahany volikitsay sy fahantrana tao anatiny tao. Misy karazany maro. Satria maka mercenaire be dehibe mihitsy Lucifera. Aninona? Amodika amin'ny fanjakany Davida. Rehefa potika amin'ny fanjakany Davida, maty ny miaramila ao, tsy de makaiza nge ny fanjakany Davida. Tsy maharitra nge ny fanjakany Davida. De isan'andro. De misy mercenaire foana. De rehefa tonga Joaba, miaraka amin'ny miaramila mahery. Misy miaramila karazany roa. Ny miaramila ray vitsy anisa sady tsy mahery de niaraka tamin'ny Lucifera. Na isana teto an-tany niaraka taminy, ny ray apahatelo ny anjely tao an-danitra de nampidina, natotona tetỳ an-tany niara-ny anjera tamin'ny Lucifera
rehefa ikomy tamin'Andriamanitra izy fa ny roam-pahatelony mbola mijanona ao an-danitra ao lehilahy mahery aleloia sady maro anisy aleloia fa izao ireo miaramila ireo misy mitaritafika ireo tsy maintsy misy mitaritafika ireo Joaba mitaritafika an'ireo fa rehefa tonga ny ady mijereny Joaba ay misy atao aloha ay misy atao arina zao nena fa tsy andray zara roa tsika le izarana roa tsy hoe matahotra be tsika fa lao izara roa matonga an'io izaraina roa de zao mba ho anakiroa fandresena i Joaba zany raha nyzara roan'ireo mialamila ireo tsy nyzara roan'ireo ho faty fa nyzara roan'ireo hibata fandresena misy fandresena anakiroa zany raisiny eto ny avato aloha sy ny avato arina raha mino an'izany de ataovy amainina enao angery avana ny hibata fandresena eto enao angery hibata fandresena anakiroa io arakaraky ny ny zavatra ny voandry raha misy robinet misy vavany roa de roa zany ny vavarano mivoaka eo mahazo ny atako avy mahazo ny atako avanana ka raha ho zaraina roa androany tsy noho ny tahotra fa ho zaraina roa mba hapetsaka fandresena ho raisiny aleloia amena de ny zaraina roa ndray netiny Joaba de ny fidy olona anakiray am'izay izy eo re tena eko hoe izy ary nitaritafika manaraka itotso zandriaina Mario Angela artisanay de Madagasikara Jesosy mpandresy halleluia ianao inga mpitaritafika ianao no Abisay androany zany hoe ambany kely no Joaba fotsiny fa atokisan'ny Joaba fa vitanao io halleluia ary ianao io de mahay mpitaritafika zao tsara fantatrao anatin'ity toroteny ity mety secret mbola tsy fantatrao ngambo ty zavatra teneko ty fa ianao io mpitaritafika malonady ianao androany de fantaro manomboka androany fa ianao io mpitaritafika ianao io mpitaritafika ahoana mampitaritafika izy anytafika ao ny anjely ao arinanao ny anjely ianao mila mijoro ianao mila miseho eo amin'ny ady inona ny zavatra nitranga zao ny tenen'ny Joaba andiny faharoa ambin'ny folo Mario amin'ny baibolinao ty hoy Joaba raha tsy tohako Siriana de vonjeo aho ary raha tsy tohanao kosa santaranaka amona de hovonjeko ianao mahere zary aoka itomanday isika ho an'ny firenetsika so an'ny tanànan'Andriamanitsika aoka Jehova anao zay sitrapony alleluia amen ny tena marina hozy Joaba raha tsy tohako Siriana de vonjeo aho ary raha tsy tohanao kosa antaranaka amona de vonjeko ianao ny tena marina Joaba tsy natahotra akory fa Joaba nampianatra ny Abisay iankina aminy halleluia nampianatra ny Abisay iankina aminy hoe mandehana farasanatra tsy vitanao za eto halleluia hitanareo fanehoana fanohanana no nataony Abisay teto ngeravana tena tsara ngeravana reno matsara misy manoa olo izy miboky ny mpitoloteny toko efatra andino nefa kitsika kely mpitoloteny toko efatra andino fa 5 sy 10 aloha de zahako ihany ny amaky amizay tsy tapaka le filininy mpitoloteny toko efatra andino fa 5 sy 10 aminaran'i Jesosy manao hoe tsara ny rono ny ray fa misy valiny tsara ny fisasarany fa raha misy lavo izy de areniny namany fa mahantra ny lavo zay tsy manana namana anarina azy tena marina Joaba tsy nieritreritry no resy zany eritreretinareo fotsy fa Davida nge mbola tsy nietsika i Davida ndraiky mbola maître ny Joaba ary Davida matoa tsy nietsika de fantary Davida hoe maivana be io ianao ve andeha sambotra ako kely de hitondra tady mazaka fa rehefa ina moa zany rehefa ako kely no samborinao de ficelle nentinao matorana an'iny sa tsy marina zany fa tsy hoe tonga de le tady famatorana sambo reny nentinao zany fa isam Davida manana an'le tady be amatorana fahavalo be Davida mbola tsy nietsika na de reo aza amin'ny mercenaire ndany Joaba zany vitanareo azy me vavao ay anefa SMP tonga raha ohatra ka tena zany hoe Joaba tsy natahotra no resy teto fa Joaba kosa nany hoe tamin'ny Abisay hoe za momba anao Matthieu 28:20 ino za momba anareo mandrakariva ambara-patonga amin'ny fataperana zao tontolo zao
tena hoe nasehoan'ny Joaba fotsiny tsotro zao tamin'ny abisay za eto raha tsy tohako io de vonjy anao za fa raha tsy tohanao de za hamonjy anao. Alleluia. Tsara be kira le mampiseho ianao za manomboka androany maneho ianao ohatra nareo amin'ny vady ao an-tokantrano mba miasa sainy madama de atao vitany mihitsy na de mbola tsy afaka hitondra vahaolana iny ianao atao vitany fotsy fa miaraka nareo anatin'ny olana io ireo raha ilahanao anabavinao mandalo mba mitondra mangatabavaka mila fampahirezana ampahirezo izy de atao tsapany fa tsy rery izy ao izy rota rehefa kikiranao ny rota ozy izy rota rehefa tena aneo fanohanana aneo a tena hoe soutien any izy izy moa ty le vehivavy inomy donc efa kitsy rota toko voalohany de refa 40 fa hoy rota aza manary andao anao sy ala amin'ny fanarahana anao fa zay alehanao ny alehako zay toeranao ny toerako ny firenenao ny fireneko ary ny andriamanitro ny andriamanitro izay tany afatezanao ny afatezako de any koa ny andevenana. Alleluia. Ianao kena mahainao zany fa to de mahery hoe misy ady zany de le olona amin'io zany tena za tsy manary anao misy cousin-ko zay cousin-ko zay ozy nareo zay zany ty miadiady ohatra mandeha mibalina de miady ohatra zany de io cousin-ko tena tsy mahay miady izy io somary malezolezo zay fa izy miaraka mivoakalina aminao foana izy de miaraka misotro de zatra tena tsy afizako ny cousin-ko io de zao izy tsy hoe misy sandry tsy hoe mahay miady fa ny azy ny force ny anatiny izy tsy manary anao zany na de raiky sasalamin'inona ny ady izy tsy mitsoky zany fa izy miaraka aminao eo na tsy ady manohana anao eo izy. Alleluia. 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 De izy tsy manary de misy fotoana hoe tena ianao zany tena hoe mety resy mamaladratinao fa izy eo foana manoana izy mitondra anao mody ary rehefa miaraka amin'ny cousin-ko za izy zokiko de rehefa miaraka aminazy de tsy matahotra tsiny hoe manao mahambe taloha fa fantatra na mahambe ary de ateriny mody hitanareo io zany le force voalohany tena mampahery anao le soutien le olona mitena hoe za tsy manary anao za miaraka aminao. Alleluia. Ary io nasehoan'ny Joaba any aby izay manomboka androany ianao rehefa misy olona mitarena aminao rehefa misy olona mila vonjy aminao na de mbola tsy misy azonao amonjena azy ary aloha ianao nge tsy maintsy manana-javatra mitondra mbavaka an'io nge herybe ngezabe an'io fa tonga de anehoy aminy aloha anehoy aminy. Alleluia. Anehoy aminy fa miaraka aminy ianao manoha anazy ianao. Alleluia. Ialasa am'izay inona ny nasehoan'ny Joaba na anehoany fa niza mila olona koa nge eto amin'ity tany ty jerenareo fotsiny i Jesosy zao ohatra metsika ohatra tany Getsemane hoy Jesosy matsapianatra andao ary hivavaka amiko matsia Petera sy Jakoba sy Jona mpianatra rehetra nataony janjany de Petera sy Jakoba sy Jona entiny tety lavilavitra mba entiny ary hivavaka aminy. Za zany te tena aminareo hoe de mieritreritra Jesosy tsy afaka mivavaka rehetra zareo hoe de mieritreritra hoe raha tsy teo Jakoba sy Jona sy Petera sy Jakoba sy Jona de tena tsy nahery Jesosy nge fa zatra miady rery Jesosy nge ryavana efa zatra tena tolona mbavaka rery fa Jesosy mahasamy hafa antsika amin'Jesosy tena mahafa an Jesosy ryavana na de efa ao anatin'ny ady azy izy mbola mampianatra inona nampianariny de zao tsara ny mifanohana ilaina ny mifanampy ary eo amin'ny tantara Andriamanitra de mampianatra antsika an'izany fa ilaina mifanohana ilaina mifanampy teo amin'ny rehefa niady tamin'ny fahavalo ny zanak'Israely tamin'ny andro Mosesy de Mosesy tery ambony vatolampy. Alleluia. De Josoa tery ambany ny ady kely avana zany manangatanana zany mandreraka igny zany manangatanana zany Alleluia. Fa mandreraka koa miady ery ambany ery fa ny tena marina ady raisana ihany io ady mitovy ihany io misy amintsika rehefa le mandalo ady ianareo mandalo ady ohatra andro zay nge de fasanareo fangatambavaka zay koa miady aty zay koa miady aty inona le ady atao mitondra mbavaka
maverinao mora koa mitoram-bavaky zany naizanaiza misy mitoeranao zaho taloha tena vanomboka ty groupe ty de tena lazain'olona adaladala mihitsy manana oreety kely zay a de eko zao zany nareo miresaka tsina appel zay de misy olona tam'zany any Koety de nisy ranabavy zay zany napetraka hoe mba ohatry hoe mpitarika kely groupe tary Koety de mavalana fo be zay izy de miazona izy pastera sao misy vehivavy ty tam'zany be de be mietsika devolika any Koety any be de be satria mitondra ody avy any amin'ny toerana misy azy any izy de ohatriny hoe tsy haiko tsy mety amin'ny tsy haiko le olona itoerana koa manao ny ataony de mietsika le devoly fa nohatra ny fa tsy haiko tsony zay zava-mitraka fa tena zaho zany tam'zany niazako mamboatra ordinateur tony de mandrafa le ordinateur zany ianao manolo pièce na ordinateur io de sady menatra zany ato io efa io le olona pastera io fa mesika be za anatin'le bro zany de ry daholo ny olona miasa bro de za aketo mamboatra le za manao délivrance de tsy maintsy atao elo le olona koa manao délivrance ary atao eno ny sofiny le délivrena koa miala aminaran'izao de mitodika l'olona tsisy nina miala aminaran'izao tsy jerenao olona ianao io sady manodina le tournevis miala aminaran'izao de ozy ny adaladala gamby olona ohatry miteny samy mafy loatra zao azo zay fa mafy koa ty fiainany ty de miteny reny fa za manao délivrance de naran'i Jesosy miala izy io reny olona iny ampidrina loatra miala aminaran'Jesosy misy fotoana mandeha eny an-dalana manao délivrance hitanareo le ady zany itoviza alleluia ka teto de zao ijoaba nampianatra ny aby isay fa mifampiankina isika tsika reo ngena tena ilaintsika mifampiankina za tena mitena hoe tsisy olona mahery be zany eto an-tany tsisy olona hoe mahery be zany eto an-tany zany mahatonga antsika mipetrapetraka amin'ny toerana rehetra fa tadidio fa misy mahery no ianao foana eo amin'ny toerana re ivoriana za rehefa tsy mba samy manao an'izany hoe tonga de fa za reny mirere za mahay an'ity zavatra ty indrindra zao foana netretra ato zao misy olona mahay an'io ary indrindra vao amenatra raha tsy miteny olona io ianao zany reare hoe hainao io rehefa misy mahay no ianao foana any zay tadidio de inona zavatra tiako tongavana isika reo zany tamin'ny ovinana hita sary fanehoana kely zay hoe ny kadradraka matahotra totozy de ny totozy matahotra saka de ny saka matahotra alika de ny alika matahotra olona lehilahy le tompony de le lehilahy tompony matahotra le vehivavy vadiny de le vehivavy vadiny matahotra le kadradraka teria voalohany eo ihany zany midiko mifampatahotahotra za zany mitena anao fa isika reto za zo hitanao de mampahiry anao foana eto fa tsy fantatro mihitsy ny fahalemeko sy ny zavatra mampatahotra misy mpanompon'Andriamanitra lehibe zay fantatra namanay izy io raha ampahery olona tena tonga de enjana be zany misitra ao anatin'izany tonga de enjana be mampahery de manao délivrance fa misy fotoa zay maheno miteny izy ohatra mivalana kely zareo fa tahitoko ohatra tsy sanao mahita mivalana kely de tsy azony mihitsy hoe mivalana tsy malevokanina ary vesa manino aita ty ariana vao fantatry fa izy io rehefa misy angoasy rehefa misy tahotra ny anatiny any de tonga izy de mivalana misy zany mpanompon'Andriamanitra lehibe mivalana rehefa maninona rehefa misy zavatra mampatahotra anazy aika izy le tsika miaraka eo na ohatra zany izy tsy miteny aminay mahatahotra reto fa misy zavatra tsy miteny an'izany izy fa izy mahery foana vitanao zany rahalahy miala aminaran'izao ndaova vitanao zany ndana fa tsy maninona io ve de tsy vitanao vitanareo nefa odikena ohatra mararirary kibo izy le mararirary kibo iny misy zavatra koa mampatahotra misy zavatra atahorana misy olona zay mpanompon'Andriamanitra zany ndray manana tena fasahina tena finoana ngeza be fa zany ozy nareo misy le mpanompo samy be nefa teny hoe zay mifandray tanana amin'iny de lasa dala na maty afaka andro izy tonga teo amin'ny tanàna zany olo zany tonga de nialavany le raha matomanao akanjo menamena be tonga de izy mipitaiza ny tanàna io zany tonga de mifeha ny tanàna io mpanompo sampy tena de fa malaza misy hoe tany remo fandray tanana amin'io fa zay mifandray tanana amin'io na lasa dala na afaka andro izy tonga de maty ny aretany vao tonga teo amin'le tanàna io ranabavy io tonga de ndidavina zay olona zay potra vany le raha matomanao akanjo menamena tonga de natolo ny tanàna miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy gaga le raha mato
zay izy vao nisy sananao an'izany hatramso ny olona velona any samy fanandrina am'izany hoe tanàna tsisy misy dalo de ozy izy ny dalo eto nay tsisy mpanompo tsisy zany mpitoro filazantsara mitafiditra trafo de tapahana efa maky ny lohany tonga de lasa izy nandeha ny pitalaka kely niditra teo amin'ny tanàna io nanao antsoantso tamin'ny olona andao ivavaka meo an Jesosy ny fiainanareo atolory an Jesosy ny fiainanareo atolory an Jesosy ny fiainana ary io ny moara ary io ny ody sy ny sisa miala amin'ny asan-dalo ndao andray an Jesosy tsy maty tsisy tsananinona anazy zany ny fasaizany olo zany fa fantatrareo zany olo zany nahazo fiarakodia izy ndray andro rehefa nahazo fiarakodia izy tena ninny vaky pneu le fiarakodia vaky pneu fa tonga de nitomany ary tonga de kivo tamin'ny fiainana natsony ny ray aman-dreny ramina tsy haiko tsony sy zava-mitranga amiko sy Jehovah miala amiko ny tanan'Andriamanitra vaky ankely pneu tsika zao mimpiry vaky pneu izy tsy vaky pneu fa ny azy le mpanosavy mpanompo samy tsy atahorany fa pneu vaky tena tsapany miala amin'ny tanan'Andriamanitra tanareo zany zary tiako atongavana de zao sika rehetrarehetra reo zaho zao ohatra zay sy mampionana totokantrano samy manana ny finoanay ny voana finoanay samy manana ny herety anatinay fa za miteny anareo misy zavatra mahaketraka an'io mampionana io izy mampahery anareo mitanika fina misy zavatra mampaketraka an'io za mampahery azy fa io koa mafantatry tsy tenitereny anareo fa misy zavatra tena za mampahery anao isan'andro eto misy zavatra anankiray zay tena tsy zakako amin'ny fiainako raha vo zavatra io mitsanga de ohatra mivovoa eny ahoany atao de izy dray mampahery anahy dada zao tsotsotsotsotsao resy za io mampahery anareo misy tana tena ahoana zany teka tsy zafantarana ty akoanandre atao izy re zao zao nova tsika io lao raisiko atanana alleloia ny tiako tenenina de zao na iza ozy le olona ny fiangonana nisy anay tam'zay mbola kely zay izy niaritra andrindra ao am-piangonana sady tena hoe tena manana traikefa amin'ny asan'Andriamanitra rindra fa izy io mitady olona izy izy ny mahay baiboly indrindra izy ny tena hoe lehibe indrindra tamin'ny fanompony lo olona ao am-piangonana de zao ny azy vo niditra am'izay le pasteur misy pasteur avao zandry le pasteur vavao niditra ataon'le fiangonana de zao nytenena mety veo izy ianao raha mba hainao ny ataoko raha aman-dreniko izy mifanitra fa le olona tanora ahoana koa zany izy le pasteur taitra be le pasteur ianao zao ve lasa zanako zaho izy mila olona lehibe noho iza atahorako ajaiko iteny ana raha misy tsy mety ka mba mety fenao raha mba hainao ny raisiko ray aman-dreny hompiteny anazy sy hitarainako rehefa mba mandalo ady nefa izy mipampahery ny olona rehetra zany mihitsy ingitsika o Jesosy tomba ihany ivavaka amiko alleloia na Jesosy arikay ny ilo de zao ny zavatra nitranga daozy izy Joaba zao ny zavatra nitranga tamin'ny adiny Siriana sy Moaba azafady sy Amona sy ny tanànak'Israely ny raisy ny Joaba le ady tena mafy iza ny tena mafy teo ny tena mafy de ny Siriana reo le nanana kalesy tena matanjaka be kalesy vy ny Siriana teto zany i Joaba tsy niteny tamin'ny aby zay reo ataonao de reo mba le maivamaivany nraisy ny Joaba ny alleloia nraisy ny Joaba antanana ny fahavalo tena mafy tsara fantatrao fa aminatin'io ady ralovanao io ny tena mafy amin'io ady io efa ndaisin'ny Jesosy ianao hoe za mandalo ady arala adiny abisay io alalovanao io le kely indrindra le maivamaivana halleloia le maivamaivana io anao io za rahala reraky ny ady ahy abisay ny adinao nge le sady le fahavalo zao matsy tena mitranga le Siriana le efa voniny fa le mpanjaka taria ambadika taria ny vory aiza izy teo nitokana tany atsa mbola any atsa mbola tsy miaingy reo fa vahavalo manantanina zany hoe loza manambana fa ny Joaba loza mitatao
zao zany tsara fatanao io ady nalovanao io le ady efa tena tonga de hitsanga mafy be efa raisin'i Jesosy atanany aza kivy ianao nomenany aby isay mba mitaritafika fotsiny ianao fa le ady kely ny omenanao le ady kely omenantsika io tsika amin'ny teny hoe mandalo ady zao tenenina ohatra mandalondalo ady aho hoe ohatrany le ady ny aby isay halleloia fa ny joaba hoe efa le ngeza be fa joaba zatra n'izany halleloia de nandrosy ady tamin'ny Siriana joaba 1:4 sy ny olona nanaraka azy ka de nandositra teo anoloany reo tanareo Siriana le natanjaka indrindra fa vao niona tamin'ny joaba de nandositra vaky nandositra fa zao ary no nitantaranaiky amona fa nandositra ny Siriana de inona zavatra tsara mba nandositra koa tsy niady kory aby isay mbola tsy niona kory ka aby isay sy ny fahavaliny mbola tsy niona kory aby isay sy ny taranaiky amoana de tsoka ny taranaiky amoana haly tsy niady kory aby isay amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy ny amin'olona konrany le ady tsika azo anao tamin'ny maraina iny ianao mideran'Andriamanitra efa nitsoka nataony aby isay nitsoka ho azy le ady zany teto vao natrehana le mafy iza niatrika mafy joaba iza niatrika mafy Jesosy ianao ary mbola vao miandry ny fahavalonao iainga miandriandry fotsiny zany anao tonga zazareo ny zavatra hitanao fahavalo mitsoka resy tsy miady ozy lovili androany vao mivoaka an'izao sabaty zao ianao ny zavatra hitanao voalohany fahavalo mitsoka tongotra akatoka be mihitsy lamosina fahavalo mitsoka tongotra akatoka inona ny anton'izany na elotro zareo fa ny Siriana izay efa natokisany efa nitsoka halleloia aiketsika raha voadidina fahavalo ny mafy indrindra vao resy mitsoka ny ambiny zany mahafinaritra efa manao délivrance efa manao délivrance ka le efa le lohany mihitsy le Beelzeboba mihitsy ny lasa miala ho azy daholo am'izay ny fanaratsy rehetrarehetra anatin'le olona amen tonga de lasa nitsoka ry zareo de ary nitantaranaka moana fa nandositra ny Siriana de mba nandositra anaty eo alohany aby isay rahalahan'ny joaba koa izy ka niditra tao an-tanàna de tonga tao Jerosalema joaba ary nitany Siriana fa resy teo anoloan'ny Israely izy de naniraka olona Izaka zao zany tsy mbola nionona teo zany ny Siriana de voninge tsy mety mionona zany inona ndray nataony naka mercenaire vaovao matanjaka be am'izay izy ohatry hoe namoaka sary namoaka tanky am'izay zany namoaka bazoka teo mbola le mastranzy izy kalaky fa tonga de namoaka bazoka am'izay inona zavatra nitsaka ary no nitany Siriana fa resy teo anoloan'ny Israely izy de naniraka olona izy aka ny Siriana teo andafiny ony ary Sobaka komandiny miaramila ny Adarezer no nitarika azy Sobaka na ny anarany ary tonga de azo mety misabakabaka reo mihitsy mandeha Sobaka hoe tonga de le ngeza be reny misy volombava be de misy tatouage komandiny miaramila i Adarezer matanjaka na le anarany iza ny fahavalonao i Adarezer tonga ianao de Adarezer tonga ianao de menjera izy i Adarezer fona re na le anarana Sobaka Adarezer zay taloha rehefa ohatry zany vao anaran'le olona mihitsy de mampatahotra de efa memotra raha voatra izy niady aminao titakely de sa ianao titakely izy idida be tonga ianao de matahotra tsy mahita ny dida be kory ianao de fa lasa ianao mety i Adarezer Sobaka nalainy mihitsy zany le tena enjana ary no nanambara nisy nanambara tamin'ny David zany de namorony Israely rehetra izy ka tonga ka lasa nitany Jordana ary tonga teo mba ilahatra iady aminy iteo zany de zao niantso mercenaire am'izay zany ny Siriana izy nandeha nitsoky reny niantso mercenaire niantso an'iza hoe Sobaka komandiny miaramila ny Adarezer de mihitsy fanonona azy Sobaka komandiny miaramila ny Adarezer fatahotra ke zany fa inona am'izay zavatra nitranga niainga am'izay Davida halleloia io zany misy ambony volany atsika joaba zany nitsoahany Siriana de lasa ny hoe Siriana naka ny Adarezer verina hoe komandiny Adarezer tsara na koa Davida halleloia ny atsika zany ny ambony indrindra zay zany tsara teo am'izay vao niditra amin'ny ady Davida tsy niditra amin'ny ady kelikely zany tenenao androany idiran'i Jehovah tsehatra io adinao io raha nabavy idiran'i Jehovah tsehatra io adinao io raha lahy halleloia
iza le fahavalo sa io anoatra ny anara le fahavalo Tarizera halleluia de niditra am'izay Davida de niady tam'ireo andiny fahavalofolo vaky nandosa teo anoloan'ny Israely Siriana ka nahafaty teo amin'ny Kalesy 7 arivo sy miaramila atongotra 4 alina tamin'ny Davida tamin'ny Siriana Davida ka matiny koa Sobaka ka tonga de maty Sobaka tonga de maty Sobaka komanda miaramila halleluia de zao zavatra nitraka le mercenaire efa tena hoe tena farak'izay farahery zany de maty Sobaka zay anarany teo tsy raha antsika zany fa maty fotsiny halleluia tsy raha ino atsony ny problème tsy problème anao atsony ny anaran'ny fahavalonao manomboka androany fa zotsy maty resy soka halleluia satria miditra tsehatra am'izay Jehova idirany Jehova nie ny adinao halleluia adiny fa simboly ary no nitan'ireo nanohan'ny Adarezera fa resy teo alohan'ny Israely izy ka i Adarezera io zany rôle be teo an-tanàna de nakatoana azy ona maître zay mompanomponao zay fa tena aza tamazany maître fa tena da reo rehetrarehetrareo am'izay vao maty Adarezera na de niavina tamin'ny Davida satria maninona ozy izy ny le ty maître fa rika grand maître halleluia tonga grand maître izy ny tsy koakeo anatrehany Jehova loalika rehetra koakeo anatrehany lela rehetra etsika ho itera azy tonga de tonga ny olona izay nanohany Adarezera vao naheno fa resy teo anoloan'ny Israely izy de nanao fihavanana tamin'ny Davida izy ka nanompo azy halleluia ny fandresena zay azonao amin'io ady io ho voninahitra Andriamanitra mafinaritra be mihitsy zao misy anabavy eto amintsika eto misy fahavalo zay nampahory azy foana io fahavalo io de rehefa nentina mavaka de lasa nifankatia taminy valo de lasa niavana taminy zao lasa kolonia mihitsy lasa mindram-bola aminy lasa tena zay le izy de ozy izy raha nabavy ampindramy vola ampindramiko anao izy vola misy mpanompony zay io manambola ampindraminy vola ao fa siko zanany ozy izy raha nabavy tsy mila zanany zany ampy anahy fahasoavan'i Jehova le tiako be de vitsinao ampy anahy fahasoavan'Andriamanitra za tsy andranabola aminao halleluia zany ingetrika na io olo io ary tsy maintsy ho voasarika ihany tsy maintsy ho voasarika ihany anompo an' Jehova ary zao niady am'izay ny Amona sy ny Siriana taorianan'izay tsy nentina nampataranaky Amona tsony ny Siriana fa fay ifanaritaka neny fahavalo nao io ady mitambatambatry eo aminao io tsy problème io fa reo ifandritaka reo de fisarahana eo anatin'ireo niavana tamin'ny Davida izay fahavalonao fa fahavalonao maty amin'ny anaran'i Jesosy ny anonako androany fa voaresin'i Jesosy ny Siriana ianao tsy miady akory gaga ianao hitsokany eo anoloanao rehetrarehetra satria nahoana mahare siosio izy fa mahery ny Andriamanitra notahiny tompany antsika za matoky sy mino fa vorenao zany afatry zany za matoky sy mino ravana malala fa am'ty androany ity dia tokony ahery ianao raha mare an'izany fotoana izany zany toriteny zany mpitaritafiky ianao efa mitarika anjely misy anjely mandray mibaikonao ao efa mivavaky no teneninao ny anaran'i Jesosy le anjely ndana réglé le problème mari fa tena misy tsy milamy mari ary anjely anjaranao ndana tohany le fahavalo ary ary anjely amboary le zavatra ery ary anjely tapehany le lavaka mivoaka ery halleluia mitaritavika koa ianao ary tadidio manomboka anao isaky mandalo ady ianao halleluia isaky ny mandalo ady ianao de ny kely indrindra mba hatrehanao fa ny lehibe indrindra amin'ireo efa trehan'ny Jesosy hotahiny tompany antsika rehetra mino fa vorenao ny afatra anao hira anankiray tsika halleluia atosika ty raha mahafinaritra be ty daorina ty hiry ty ivavaka isika ivavaka ny tenako de ivavaka raha nabavitsika Lina sy nabavitsika miaja za zany teteny aminao androany ty ampamaranana
mivoaketanao androany zao zavatra tsara tady itinao mahery ny Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ary tsy misy mahatazona azy tsy misy maharesy azy ary tsy misy mahatohatra azy zay eo anoloany rehetra maninona daholo zay eo anoloany rehetrarehetra dia mandositra avokoa hotahiny tompo sika rehetrarehetra sika dira mahafinaritra be ty dia Samia mandia Samia mitotorepika fa lehibe ny Andriamanitra ivavaka avy hatransika aorian'ny ty iray ity dia tahiny tompo ary isika rehetrarehetra tena zany tokoa niranay Jesosy ankehitriny fa manan'Andriamanitra mahery zay manan'Andriamanitra mahery zay lohany tafika ianao Jesosy malala androany Jesosy tena hoe misaotra anao zany amin'ny teny zay nampahirezanao anay androany tamin'ny alalan'ny mpanomponao misaotra fa namasina nandrotsaka ireny teny ireny teto androany ho anay zany ho an'izay rehetra miatrikady na miatrikady anaty ady na zay mbola hiatrikady dia ho tehirizinay am-po reny teny reny ary dia tena reny no entinay misoloka andehananay atonganay tsy emotra manoloana ny ady fa fantatray ankehitriny fa ny ady mafy indrindra kay dia efa hainao Jesosy miandraikitra an'izany zay mody mitsangana iady fa ho ny tenin'Andriamanitra tsy hahanareo ny ady fa ana
misaotra Jehova, misaotra ny amin'ny fotoana androany misaotra ny amin'ny fitiavanao ta io ireo rehetra tonga reto androany mba valio fitiavandreo valio soary rehetra anaty ady dia ampandresiseo reo Jesosy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay misaotra ny ampatanterana ty sabata ity ho anao rery amin'ny voninahitra. Halleloia. Dia voly satana fa hatro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray azy tao anatin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Amen. Ampandrosotsika amin'izao fotoana izao ny ranabavitsika Lina hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia hiaraka hivavaka azy. Jehova malala tena hoe fifaliana lehibe ho anay nandrenesana zany teninao mamy zany. Tena ilainay tokoa amin'izao vaninandro iainana izao Jehova satria maro mpakala izahay, mahafahavalo izahay Jehova. Ankehitriny mbola namafisinao amin'ny alalan'ny teninao izay nampitondranao mpanomponao izay isaorananao tokoa ny itenenanao azy nampitanao zany hafatra zany satria tena ilaina mihitsy mampitraka anay Jehova. Matetika izay levony ady manodidina anay tena hoe miraviravin-tanana izahay indraindray tsy mahita ale tsy mahita hiantorana fandraranao mbola nanamafy hoe ionao Jesosy ianao le mpitaritafika ary ny lehibe mihitsy no miaraka aminay. Rehefa miaraka aminao zahay dia tsy misy atahoranay intsony araka izany teninao zany no amafisinao zany. Andriamanitra tanany teninao anao tsy olombelonanao ka andangaka hoe mitaka anay sanatria fa tena hoe misaotra Jesosy mampitraka anay zany mampahery anay zany hiady ninina manoloana anay dia ianao no miady mitondra ny ady ngeza be araka ny teninao teo fa ny anay dia tena hoe sombotsombony sisa fombafomba fotsiny sisa ny anay. Amen. Dia isaorana ianao amin'izany teny mampahery zany hoentinay miatrika Jesosy satria isanandro dia misy ady atrehanay foana ary miovaova foana ny devoly manafika tsy mitsatra koa ny devoly satria mahita anay mandresy lalandava dia tena hoe mitady zay fomba rehetrarehetra lavo anay. Ankehitriny Jesosy tena mahery tokoa araka izany teninao zany dia hitraka izay Jesosy handroso foana hatramin'ny farany izay mandra-piavana amin'ireo ny lanitra dia hiaraka aminao izay Jesosy hametraka amin'ny fiainanay miadinay mihitsy atolotra feno ampelantanao mba ianao nitondra an'izany Jesosy andresenay foana nizaniza manatrika anay dia horesenay foana amin'ny anara-maherinao Jesosy amin'ny alalazany teninao zany. Dia misaotra Jesosy hanampiasany mpanomponao nanendry ny vavan'ny mpanomponao hiampita zany afatra zany ho anay dia ho anao ny voninahitra ho anao ny dera sy mihaja voninahitra mandrakizay Jehova malala Alleluia. Amen. Androsika navavitsika mihaja amin'izao fotoana izao hivavaka. Alleluia. Mampisitraka pastera mbola itoy hivavaka tsika amin'izao fotoana izao Jehova Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao amin'ny teny izay nampombanao ny mpanomponao teto androany fa tena hoe nampahery napitraka ny teninao satria azonay antanteraka izao fa ianao tokoa ilay Jehova mpiady mahery ianao no mandray an-tanana ny adinay fisainay hafa fa ny ady rehetra sy lalovinay ireny Jesosy dia ireny no ady afanay mahita mifandreseka amin'ny fiaraharanao mampiseho ireny fa manan'Andriamanitra mahery izay manan'Andriamanitra lehibe izay lohan'ny tafika ary tsy misy matokatra tsy misy mahasakana efa miatsa Jehova kanina fa valy manodidina anay na eo aloha na ao aoriana dia fantatray fa ianao Jesosy fa rehetrarehetra ka afaka hitoko izay fa ianao dia ampandresana amin'ny lafiniadinay rehetrarehetra ka ianao iadovarena sakalazay anay ratsy arety anao rery any. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka azy miravavitsika tanatin'izay vavaka mamy be zay. Andriamanitra manaka rehefa saovana maro fitianareo dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra ny tompo Andriamanitsika ny maro fitianareo. Alleluia. Anao iraray farantsika mananantsika amin'ny fotoana. Alleluia. Satria mila mahery ianao mialy eto. Mila mahery ianao mialy eto dia tsara fantatrao hoe azadino fa kely ny tenanao matoy menanao ny ady tena kely dia fantatr'Andriamanitra ny fahafahanao, fantatr'Andriamanitra ny kapasiteanao. Fa manomboka eto dia fantaro manao hoe zao foana tenenao isaky mandalo olana ianao dia zao foana fantaro hoe lehibe ny Andriamanitra. Za mety kely za mety sahan'ny fahavalo isaky mihetsika fa zao ny Andriamanitra tsy sahan'ny fahavalo. Tahiny tompontsika rehetra tapitra ny fandarana raha mbola amin'ny rahalanitra izy tsika tahiny tompo velona tsy amatsatsika dia amin'ny latsinainy ndray tsika mioneto azadiny fa amin'ny herin'ny androany
no misy farany aloha ny fitombavakantsika eto amin'ny live dia amin'ny volana août indray satria dia somary de voyage kely zay menakavy kely raha tahiny tompo dia tsy hisy ny live fa tsy hisy tsony koa ny fandarana manomboka amin'ny 23 juin amin'ny 23 juin zany misy fandarana farany dia amin'ny sabata zao misy farany ny sabata live ohatr zao fa ny ao aorianan'izay dia ao anaty zoom daholo isy sabata ka ianareo izay te hanatrika fitombavaka tourtely sy fitombavaka sy commencement dia mangataka lien amiko izy rehefa isaky ny sabata maraina dia alefasako lien zay zany ny fifandraitsika dia amin'ny volana août 1er août tsika no manomboka mioreto indray zay zay ny vaovao dia samy tahiny tompo bonne semaine daholo mandehana daholo mpandresy daholo tahiny Jesosy sika rehetra alleluia amen. Nendemantana manoni zavateta Tuera mamua vuatara Timintera satstara ndarigeta Cisfeta re Cisfeta Nendemantana manoni zavateta Tuera mamua vuatara Timintera satstara ndarigeta Itaron vala qui Saye manademani Timandosu wala qui Itaron vala qui Timandosu vala qui Verano farto recare Anche carani fai fata Itaron vala qui Timandosu vala qui Verano farto recare Viero na wanu fai fata Cisfeta Nendemantana manoni zavateta Tuera mamua vuatara Timintera satstara ndarigeta Cisfeta re Cisfeta Nendemantana manoni zavateta Tuera mamua vuatara Timintera satstara ndarigeta Itaron vala qui Timandosu vala qui Verano farto recare Anche carani fai fata Itaron vala qui Timandosu vala qui Verano farto recare Viero na wanu fai fata
tanjakako afaka rany faefafa itanany valabe tsy fandrosony alabe velarony faritranjakako mierina hoanno faefabe farany ovalohane sy rambony fagnolohane tainana ranovoke zay atonao tempoke tainana ranidite maniketry de matafidite antanana nalana eny atsa tanana no manodidina teny tsy mialambavana ka za tsy manderantsy afana intarony valabe tsy mandroso no alabe velaro